fitaovana rehetra indrindra ny baiboly fa zava-dehibe ity hoarahintsika ity araka dia manasanao ary tsy hetsika amin'ny toerana misy anao intsony fa ny mariako kely ihany aloha ity fampianarana ity zany dia toy ny efa nazatra antsika tao anatin'ny andro vitsivitsy lasa zay fampianarana efa vita enregistrement tany aloloha-tany fa mbola ampiaritsika ny lesona satria ilay zavatra nampianarin' Jesosy tamiko nampianariko tamin'izany dia izay ihany mbola ampianariko anao ka zay zavatra ho hita sy ambara eto dia raiso tsara fa azan'ny sary ny jerenao na hoe azan'ny fahasamihafan'ny feo ihany koa no alasa sainanao fa dia ny lesona tokony ampianariko zao ihany no io ho arahintsika io dia samy ary manaraka ampifaliana isika rehetrarehetra. Iroso amin'ny fampianarana vetrany ary sika ary dia manentana ny tsirairay ary mba samy andray ny kaheny sy ny stylohany ary ny baiboly ho antsika rehetra izay manana baiboly satria ny zavatra rehetra izay atao eto moa dia porofona ara-baiboly avokoa. Ny antony isika dia samy manaiky hoe ny baiboly dia tenin'Andriamanitra, tsy misy azo amboamboarina, tsy azo analana, tsy azo anapipina fa dia tsy maintsy hoe ekena ho fahamarinana izay rehetra hita sy voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Na izany ary nefa maro ihany isika no mijery ary mahita nefa tsy mahalala satria mifono zava-miafina ny teny ao anatin'ny soratra masina. Izahay ary dia nomen'ny Tompo fahazavana manokana ary nampianariny ary dia afaka mampianatra antsika sy mampahafantatra antsika ireo zava-miafina rehetra fonosin'ny tenin'Andriamanitra sy ny zavatra tsy maintsy mbola ho tonga izay mbola ho avy efa ambaran'io soratra masina sy tenin'Andriamanitra io ihany. Eny ary itony fampianarantsika ary isaorana ny Tompo satria efa vita tanteraka zany fampianarana mikasika ny andron'ny Tompo. Dia manompoka an'io sika araka ny fanampanantenaina dia hiditra fampianarana vaovao ary hijery ny fampianarana mitondra fahamarinana ary mitaky fanapahan-kevitra ao anatintsika tsirairay avy. Anomboantsika an'izany ary satria te hijery sy ampianatra mikasikasika n'ilay hoe fiangonana farany amin'izay aho manompoka androany. Fantatsika mantsy hoe inona ny tena tokony ilana ahafantarana ity atao hoe fiangonana farany ity. Izao ary ny tenin'Andriamanitra anomboantsika azy dia voasoratra ao amin'ny Matio dia ny 7 ary ny 7. Sady misintona kely ny zavatra efa nambara isika no hiditra amin'ny fampianarana vaovao ary. Matio 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe, zao ny vaky ny teny: fa noho ny nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanatona ny batisana izy dia hoy izy taminy: ry taranaky ny menarana, iza no nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy. Isika tsy mijery aloha le momba n'le hoe taranaky ny menarana, mbola tsy resadresaka mikasikasika ihany koa ny atao hoe ny batisa, fa any ho jerevantsika aloha dia le hoe iza no nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy. Mbola tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ity afatra sy teny ity. Zany hoe tamin'izany fotoana zany raisitsika hoe efa 2 fotoana mahery lasa zany zay. Dia efa fantatra araka io teny io fa isy ny atao hoe fahatezerana ho avy. Zany hoe izaho ankehitriny mitoro ny fahatezerana ho avy ary tsy maintsy ho tonga zany. Dia manamafy fotsiny raha ohatra ka nomeny Jesosy Kristy baiko hampatsiahy sy tenin'ny olona fa ho avy zany fahatezerana zany. Fa efa tamin'izany andro zany no efa voalaza fa isy ny fahatezeran'Andriamanitra ary tsy maintsy ho avy ny fahatezeran'Andriamanitra. Raha ity teny ity nefa no raisitsika araka ny teny voasoratra dia zao: misy ny fomba ahafahana mandositra izany fahatezerana ho avy zany. Inona moa no antony ilazako an'izany? Satria ny teny nambarany Jaona dia nilaza rehefa nahita an'le olona izay atao hoe taranaky ny menarana izy dia ny teny iza no nanoro-hevitra anareo handositra. Zany hoe efa hitan'ny Jaona mpanao batisa ary taritry Jaona mpanao batisa amin'reto olon-dreto fa mandositra ny fahatezerana ho avy izy. Dia gaga izy iza no nanoro-hevitra an'reto olon-dreto, iza no nampianatra an'reto olon-dreto ny fomba fandosirana ny fahatezerana ho avy. Ka zavatra roa zany zay no aoka ho fantatsika: isy ny fahatezerana fa misy ihany koa ny fandosirana.
Zany hoe raha ilatsaka eto ambonin'ny tany ny fahatezeran'Andriamanitra izay hitranga sy iseho amin'ny alalan'ny loza fito, de tadidio fa ao ambadika izay misy fomba azo atao ahafahantsika zanak'olombelona izay ho tratrany zany zavatra zany, ahafahantsika zanak'olombelona ho iaho miala sy mandositra ka tsy ho tratran'ilay atao hoe fahatezeran'Andriamanitra. Efa nomena tamin'ny teny tsiraindray fotsiny hoe inona ny zavatra tokony atao ary tena hoe te handositra n'zany atao hoe fahatezeran'Andriamanitra zany tsika. Dia tsotra ny valina fa saingo zao alohan'ny jerevantsika ny valiny aloha dia fantarina hoe inona no mety ary tsy maintsy hiteraka io atao hoe fahatezeran'Andriamanitra io. Ao amin'ny Lioka no jerevantsika ary dia ny toko 10 de ny 9:40. Lioka toko 10:9:40. Zao ny vaky ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Lioka toko 10:9:40 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay miaino anareo dia miaino ahy, ary izay mandaa anareo dia mandaa ahy, ary izay mandaa ahy dia mandaa izay naniraka ahy. Tamin'ny fotoana izay tena nianarantsika mikasika ny fahatezeran'Andriamanitra, de nahalala teny anankiray isika izay voasoratra amin'ny Zefania toko 1:7. Tadiditsika izay efa nanaraka amin'ny fandarana hatrany am-piandohana izany. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia nilaza hoe tezitra amin'ny olona Andriamanitra ary hanapatra ny fahatezerana, andehanan'ny olona toy ny jamba. Ny antony dia voalazany amin'izany bokyny Zefania izany hoe satria efa nanota tamin'i Jehova ny olona. De raha mipetraka zany ny fanontaniana ankehitriny hoe fa inona no antony ahatonga an'Andriamanitra ho tezitra ka andraraka ny loza fito hampiseho ny fahatezerany amin'ny mponina sy ny olombelona eto tany. Ny valiny dia izay voalazany Zefania izay hoe satria manota amin'Andriamanitra le olona. Inona le otan'ny olona dia ity ny vakitsika tato amin'ny Lioka toko 10:9-40 ity. Ota ny fijangajangana, ota ny famonon'olona, ny fangalarana, fahavitavitana maro isan-karazany sy ny faharatsiana misy eto amin'izao tontolo zao. Fa bangona ao anatin'ny teny anankiray sy ny hevitra anankiray no amantarantsika hoe inona marina no tena mahatezitra an'Andriamanitra amin'ny olona amin'izany fotoana izany. Le teny tao amin'ny Lioka dia voalaza raha ny vakitsika ety dia hoe zay miaino anareo dia miaino ahy. Zany hoe misy tokony hoenona, dia raha miaino an'ireo tsika olombelona dia miaino an'i Kristy. Dia voalazany hoe zay mandaa anareo kosa dia mandaa ahy. Raha mandaa an'ireo tokony hoenonareo kosa isika olombelona dia mandaa an'i Kristy. Ary rehefa mandaa ahy anareo izy dia tsy zany lavinareo fa zay naniraka. Zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eo. Ka raha hoe mipetraka le fanontaniana zany hoe inona ary le otan'ny olona, dia izay fotsiny: mila miaino, mila manaiky, mila manaraka. Iza le tokony hoenona sy tokony hoekena ary tokony hoarahana. Fa raha tsy manaiky an'io isika dia tsy manaiky an'i Kristy. Raha mandaa an'io isika mandaa an'i Kristy, ary raha mandaa an'i Kristy dia mandaa izay naniraka, zany hoe mandaa an'Andriamanitra raitsy. Dia izay fandavana an'Andriamanitra izay mihitsy no hiteraka sy hitaky ary anetsika le fahatezeran'Andriamanitra, ary zay no antony mahatezitra an'Andriamanitra. Zany hoe raha miaino an'le irak'Andriamanitra tsika dia miaino an'Andriamanitra mazava loatra, tsy tezitra izy. Fa raha tsy miaino an'ireo tsika na sanatria manohatra an'ireo dia manohatra an'Andriamanitra ny dikan'izay. Zay io teny io, ary zay fanoherana an'Andriamanitra izay mihitsy no miteraka n'le fahatezerana. Zany hoe ny fanoherantsika ilay irak'Andriamanitra no mitaky sy miteraka ilay fahatezerany tsy maintsy ho tonga eto ambonin'ny tany. Iza moa ireo irak'Andriamanitra io? Io le fandresahantsika izay voalaza tany amin'ny événement eschatolojika. Vakitsika indray mandeha ary ao amin'ny Matthieu toko 4:4. Matthieu toko 4:4 dia ny 4:40 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity: ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Isika dia nianatra mikasika ny atao hoe événement eschatolojika tany am-piandohana tany.
dia ity tsy inona fa ilay atao hoe événement faharoa. Ny zavatra hitranga ao anatin'ny événement faharoa dia hoe haniraka fiangonana iray Andriamanitra, ary io fiangonana io dia hitety an'izao tontolo izao, hanambara ny fahamarinana na ilay atao hoe sitrapon'Andriamanitra ho fantatry ny olombelona rehetra manerana ny tany. Dia io zany le hoe mila enoan'ny olona io, mila eken'ny olona io, ary mila arahan'ny olona. Ka izay mino an'io ary izay manaiky an'io dia manaiky an'Andriamanitra. Zay le teny tao amin'ny Luka 10:9. Fa izay tsy mino an'io kosa ary izay mandahan' io dia tsy mandahan'le fiangonana fa mandahan'i Kristy, ary avy hatrany dia mandaha an'Andriamanitra. Dia izay fandavan'le olona an'Andriamanitra zay, zany hoe ny tsy fanekenan'le fiangonana no midika hoe fandavany an'Andriamanitra, dia zay le miteraka n'le fahatezerana, zay le anton'lay fahatezerana. Noho izany ary mila mipetraka sy mazava tsara ao anatintsika araka ny efa nampianarana azy tany am-piandohana tany, fa ny fahafantarantsika lay fiangonana izay ataontsika hoe fiangonana farany, zay no anarana ilazana azy. Ny fahafantarantsika io fiangonana farany io no miankinan'ny anjarantsika rehefa tonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Zany hoe le fahatezerana tsy maintsy isy, le loza fito tsy maintsy ho tonga, satria ny loza fito mantsy no entin'Andriamanitra manampatra ny fahatezerany amin'ny olona ety ambonin'ny tany. Dia izay manaraka ny fahamarinana hotorian'ilay fiangonana farany tsy ho tratra ny loza fito. Zay tsy manaraka dia reny le hoe mandahan'Andriamanitra dia ho tratra ny loza fito. Zay no fantaro. Ka raha tsy te ho tratra zany tsika dia zao, ndao ary ho fantarina hoe iza marina ary ty fiangonana farany ty, satria any zany no ahalalantsika ny hoe ho avitra ianao sa tsy ho avitra, ho arovana ianao sa tsy ho arovana, ho tratra ny loza fito ianao sa tsy ho tratra ny loza fito. Iza ary ty fiangonana farany ty? Fa mipetraka tsara, mazava tsara araka ny firafitry ny tenin'Andriamanitra dia hoe zay manaraka ny afatra toriny dia tsy tratra ny loza, zay tsy manaraka ny afatra toriny tratra ny loza. Ka zao ary tsika zany dia malala fa ho avy ny fahatezerana ary misy ho ihany fandosirana. Ny fandosirana zany dia mifahafantarantsika iza le fiangonana fa zay manaraka an'izay ihany no afaka mandositra. Dia aleo ny tenin'Andriamanitra no manomboka ho jerevantsika zany, manomboka eto ianarantsika hoe iza mary ny fiangonana io. Satria fantatro be dia be amintsika nge eto Madagasikara zao fa misy firy ny karazam-piangonana, firy ny karazam-pivavahana, ary rehetrarehetra reo dia samy te hiteny daholo hoe izahay no fiangonana farany. Dia tsy menatra moa ny sasany miteny sy manamary tena hoe izay ny tena marina, dia manaratsy ny hafa hoe nareo tsy izy daholo, nareo very daholo sy ny sisa sy ny sisa. Ho hitantsika moa ny fampianarana dia afaka manamarina tsika hoe tena le fiangonana misy anao marina ve ny tena fiangonana marina, sa le fiangonana milaza hoe izahay no izy. Ho hitantsika fa zao tsy afaka mbola amaly aloha zany tsika hoe ianona ny tena izy, ianona ny tena tsy izy, nareo tena izy daholo na hoe nareo tsy izy daholo, fa aleo hodiniantsika aloha ny fahamarinana voasoratra ny Baiboly. Raha ny marina zany azoko lazaina zao dia zao hoe le fiangonana tahaka an'izao sy tahaka an'izao no tena fiangonan'Andriamanitra, fiangonana farany ho ihany ilazantsika azy eto. Fa saingy zao aleo tsy le zavatra tonga de reko sy le hitako aloha no lazaiko, satria araka ny lazaiko taminao dia hoe za zany efa nampahafantarin'i Jesosy Kristy sy nampahitany io fiangonana farany io sy ny mombamomba ny deuxième événement. Fa saingy aleo tsy tonga de lazaiko aloha fa ny Baiboly ihany no anaingantsika anazy, na hoe ny tenin'Andriamanitra ihany no anamarinantsika zany sy hijerevantsika amantarana hoe raha ny volazan'ny Baiboly iza marina no tokony ho fiangonana farany amin'izao andro misy atsika zao. Ny mariky anankiray aloha efa nampahafantariko anao tamintsika vao resaka momba ny événement eschatolojika tany zany dia efa nampangitakitaka ny saina sy ny eritrerititsika hoe iza le fiangonana farany, fa tsy mbola ny teny ninina fa dia zavatra ray ny lazaiko tamin'izany fotoana zany hoe mitovy ilay fiangonana nisy tamin'ny andron'ny apôstôly. Zay aloha no azo adintsika. Zay ihany zany no karazana hoe marika kely anankiray ampahafantarina antsika aloha alohan'ny tena ahafantarantsika an'le tena izy, dia zay aloha no famantarana ray hoe mitovy tamin'ny fiangonan'ny apôstôly tamin'ny andro taloha
na ny fiangonana voalohany. De raha ny voalazako teo zao de hoe misy be dia be nefa ny fiangonana eto ambonin'ny tany na ny eto Madagasikara ihany ary. De izy am'ireo satria samy tehiteny daholo tsika. De rehefa tsy te hiady hevitra be moa ny sasany a de tsotra fotsiny ny teny ambarana hoe io ane rehefa fivavahana mitovy daholy. De ozy ny sasany Andriamanitra ray ihany. De koa miteny hoe rehefa tsy mifanaratsy fotsiny fa rehefa samy mifankatia de zay ny tsara sy ny teny rehetrarehetra be dia be. Fa zao aloha mba jerevantsika hoe raha ny tenin'Andriamanitra no jerena, manahoana ny fijerin'Andriamanitra ny karazam-piangonana rehetra misy manerana ny tany. Tenin'Andriamanitra anankiray ary aloha amalitsika an'izay fanontanian'izay hoe raha ny fijerin'Andriamanitra moa ve tena araky ny eritreritra sasany tena planin'Andriamanitra ve ny fizarazaran'ny fiangonana, na hoe fa tena rafitra avy amin'Andriamanitra mihitsy ve ny isiny ny karazam-piangonana be dia be manerana ny tany. Raha ny fivavahana aloha ny resahana de efa misy karazany maro satria misy mivavaka amin'Andriamanitra, misy tsy mivavaka amin'Andriamanitra. Samy manana ny Andriamanitra ivavahany tsirairay, zay le hoe karazam-pivavahana sy ny karazam-pinoana aloha. Dia ao amin'le mivavaka amin'Andriamanitra sy mino ny fisian'Andriamanitra ihany koa nefa de mizarazara vitsivitsy. Raha ny fantatra fotsiny zao de hoe misy ny kristianina de misy kosa ny tsy kristianina. Ny tsy kristianina zany de misy karazany maro. Ny kristianina moa zany de hoe ny olona mivavaka amin'Andriamanitra ary mino ny mahazanak'Andriamanitra any Jesosy Kristy sy mahampamonjy an'izao tontolo zao any Jesosy Kristy. Zay zany no atao hoe kristianina. De ao anatin'ny kristianina io zany lefa lasa be dia be indray am'izao fotoana zao, amanjatony maro asa mety efa amin'arivony ary raha ny eran-tany ny jerena ny isan'ny karazam-pivavahana kristianina fotsiny. De io karazam-pivavahana kristianina be dia be io no ipetrahan'le fanontaniana hoe manahoana ny fahitan'Andriamanitra azy, ary moa fe tena drafitra avy amin'Andriamanitra reny a, planina avy amin'Andriamanitra ve reny a, no tsy maintsy isin'ireny karazam-piangonan'ireny. Jaonina no vakitsika dia ny toko 10. Jaonina toko 10 andininy 12. Jaonina toko 10 andininy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe no amakitsika ny tenin'Andriamanitra mivaky toy izao: manana ondry hafa izay tsy amin'ity vala ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hihaino ny feoko, ary ho tonga andiany ray izy sady iray ihany ny mpiandry. Tamin'i Jesosy Kristy ny teny an'ity teny ity tsy mbola nisy akory zany fiangonana zany, ary tsy mbola hita soratra tetsy sy tery hoe itsy fiangonana zao, itsy fiangonana zao, itsy fiangonana zao. Fa ho hitantsika moa ny tena fampianarana mikasika ny fiangonana io satria raha ny voalazako teo de zao mitovy amin'ilay fiangonana voalohany ihany ilay fiangonana farany. Ka raha te hamantatra ny fiangonana farany isika de tsy maintsy mamantatra ny fiangonana voalohany. De ho hitantsika moa zany hoe nanomboka taiza no nisy ny fiangonana voalohany fa mbola tsy any aloha ny programantsika androany. Fa ny fanontaniana mipetraka de hoe manahoana ny fahitan'Andriamanitra, sitrapony sa tsy sitrapony ny fisian'ny karazam-piangonana maro raha ny kristianina fotsiny resahana eto ambonin'ny tany. Ary fanampin'izay de hoe tena drafitra avy amin'Andriamanitra ve ny isin'ny fiangonana be dia be isan-karazany na ny kristianina fotsiny resahana ho iaho eto amin'izao tontolo zao. Ny valiny araka ny tenitsika teo, ny teny vakitsika teo de hoe manana ondry aho izy izay tsy amin'ity vala ity. Zany hoe misy aloha zany ny atao hoe vala anankiray io matoa izy ny teny hoe ity vala ity. Fa raha ohatra hoe mihoatra ny anankiray zany le vala de tokony ho ny teny Jesosy hoe manana ondry hafa izay tsy amin'ny ireto vala ireto aho. Fa matoa ny teneny hoe ity vala ity dia ray le vala. De nitoizany ihany le teny ary namafisany zay zavatra hoe reny kozy de tsy maintsy hoentiko ka iain'ny feo. De nitoyany de hoe ho tonga andiany iray. Raha ny tena sitrapon'Andriamanitra zany de zao vala iray andiany iray. De mitoy sady namarana izy hoe sady iray ihany ny mpiandry. Averiko tsara, vala ray andiany ray, mpiandry ray.
Zay ny tena sitrapon'Andriamanitra zay ny narafitra natsangany Kristy teto ambonin'ny tany, fa tsy vala roa na telo na aman-jato na amin'arivony, ary tsy andihany be dehibe samy manana ny sokajiny, fa vala ray andihany ray ary mpiandry anankiray. Ka voavaly avy hatrany ny fanontaniantsika zany hoe moa ve tena rafitra avy amin'Andriamanitra ny zarazarany ny karazam-piangonana maro manerana ny tany? Ny valiny tsy de tsy, tena tsy. Ary raha mipetraka indray fanontaniana hoe sitrapon'Andriamanitra ve ny isin'ireo karazam-piangonana ireo, de ny tena marina de zao, tsy sitrapony, zany hoe tsy sitrany io, tsy tiany io, fa ny zavatra tena tiany de io teny napetraka Jesosy Kristy hoe vala ray azo lasaina hoe fiangonana ray zany io, vala ray andihany ray fa tsy mizarazara ary mpiandry anankiray. Zay no rafitra marina avy amin'ny Kristy, avy amin'Andriamanitra ray. Ary zay no nasaiko ny teny raha nampianatra isika ny mikasika ny événement eschatolojika, raha nijery ny mombamomba ny événement faharoa isika hoe iza le fiangonana farany, de efa niteny aho hoe raha ohatra ka misy fitoriana be dehibe manerana ny tany amin'izao fotoana izao, tsy reny ny deuxième événement, fa voalazako tsara tamin'izay raha mafisika hoe fiangonana iray no amita ny afatra hitety an'izao tontolo izao anambara ny sitrapon'Andriamanitra, zay ny zavatra isy ao amin'ny atao hoe deuxième événement na ny événement faharoa. De eto ary ty tenin'Andriamanitra ty de manamafy tanteraka an'izany mihitsy hoe vala ray andihany ray mpiandry anankiray. Ka noho izany de aoko fantatsika ry sakaiza malala fa de zao hoe iray amin'ireo fiangonana be dehibe manerana ny tany reo no ilay fiangonana farany. De mipetraka amin'ny fanontaniana hoe iza ary raha neto Madagasikara fotsiny resahana na neto Antananarivo fotsiny resahana, efa be dehibe ny karazam-piangonana. De mipetraka amin'ny fanontaniana hoe iza aminareo ary no izy. Ary azontsika dinihana zany hoe eto Madagasikara sa tsy eto. Raha eto Madagasikara de hoe eto Antananarivo sa any amin'ny sisiny. Ary raha tsy eto Madagasikara indray de hoe any ivelany any, aiza ary izy io. Zay zany ny fanontaniana mipetraka manomboka ho jerevantsika. Satria raha tsy fantatsika zay de tsy ho tanterakitsika mihitsy zany le teny eo amin'ny Luka 10:40 zay miaino anareo de miaino aho. Satria tsy maintsy fantariny hoe iza, de mila miaino an'io tsika, mila manaraka an'io tsika, mila mankatoa an'io sika. Zay vao tsy tratra ny loza vita. Fa raha tsy fantatsika zany izy de iza ary no henotsika, manjary diso no lasa hoe fiangonana tsizy no henona, fiangonana tsizy no arahana, de lasa manohitra an'Andriamanitra ihany tsika. Ka de averiko tsara ny teniko zany hoe iray amin'ireo karazam-piangonana be dehibe manerana ny tany reo no ilay fiangonana farany. De maika daholo tsika zany amin'ny tany hoe izy zany fa de zao aloha raha misy tokoa zany ny fiangonana amin'Arivo, ny Amanjato, ny Eran-tany amin'izao fotoana izao de efa hitantsika teo hoe tsy sitrapon'Andriamanitra, ka isika olombelona no mahita karazany be dehibe, fa ny fijerin'Andriamanitra kosa firy ny karazam-piangonana misy eto ambonin'ny tany. Vakitsika ny Jaona 3 de ny 2:3 sy 2:3. Jaona 3 2:3 sy 2:3. Amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe, zao ny vaky ny teny: izay avy any ambony dia ambonin'izy rehetra, ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany. Ka ny momba ny etỳ an-tany ihany no lazainy, izay avy any an-danitra dia ambonin'izy rehetra, koa izay hitany sy reny no ambarany, ary tsy misy mandray ny fanambarany. Isika zany no mahita hoe karazam-piangonana misy aman-jato no eto ambonin'ny tany, fa Andriamanitra mahita roa ihany ny karazam-piangonana, roa. De ny ray zany mazava loatra, ny ray le fiangonana farany, lay irahin'Andriamanitra, fa ny akoatran'izay tsisy. Satria tsy azo lazaina ho fiangonana farany sy samy fiangonan'Andriamanitra izy roa ireo, fa samy hafa ireo. Le ray zany araka ny teny voavaky eto de hoe avy any ambony, le ray kosa avy etỳ an-tany. De zao lay avy any ambony de nisoritany mihitsy hoe anankiray izay avy any ambony izy de ambonin'izy rehetra,
fa izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany. Ka matoa zany nolazaina le hoe zay avy any ambony milaza zavatra ray zany. Fa ny tenena kosa ambonin'izy rehetra le hoe izy rehetra dia zao maromaro zany natao hoe be dia be. Ka io zany le niresantsika teo raha misy amanjato ny fiangonana ray amin'io no tena izy dia io le hoe avy any ambony. Fa ny sisan'izay ireo rehetrarehetra ireo le hoe izy rehetra, ireo indray le hoe avy etỳ tany. Inona ny dikan'izany amin'ny manaraka indray jerevantsika ny toyany dia ho fantatsika amin'ny fotoana manaraka zany hoe izy ary ilay fiangonana tena izy ilay atao hoe fiangonana anankiray. Fa tapitra moa ny fotoanantsika androany tsy maintsy ho tapahana ny fampianarana na dia ataoko hoe mampangetaeta be anao mihitsy ara dia tsara aloha zany letahita fa dia zao toy izao ary ny fanarantsika ny fandarana dia ho fantatsika hoe iza marina lay fiangonana farany. Zay indray ary ny fampianarantsika tamin'ity androany ity, isaoranay mandrakariva ianareo ary nanaraka hatramin'ny farany izay fandarana izay fampianarana iray izay hanokatra ny saintsika aniry sy angetaeta ary ny zavatra iseho ao anatin'izany atao hoe fitoriana lehibe farany izany. Maro ny zavatra mbola tsy voalaza fa zao mitohy mandeha tsikelikely ny fampianarantsika fa ny fantatra zao dia hoe mangetaeta amin'izay ianareo maniry tanteraka ary hoe iza ilay fiangonana farany ary ahoana ny mombamomban'izy io dia izay indrindra zany no hidirantsika ary ao amin'ny fampianarana manaraka ao. Fa dia tiako zany mba hoe anaraka hatrany ianao ny fandarantsika tsy ho tapaka mihitsy dia iresaka zavatra goavana isika fa raha misy moa no mety ho fanontaniana mombamomba ny zavatra ny anarantsika androany sy ny talohan'izay raha misy ihany koa mety hoe etaetam-ponareo izay mahita sy manaraka zao fandarana zao ary dia efa misy numéro telefona io efa misy ihany koa ny adresse mail afaka ifanoratanareo, afaka ifandraisanareo, afaka ifaneraseranareo aminay atao amin'ny vitaony asan'ny famarinana fa andray ianao amin'ny pahatsorana sy amin'ny mpitiavana izay.